Andrasana indray zany aloha nanao izay mety vokatry ny fampifindrona iny satria tsy hoe efa nisy ny andiany voalohany izay niditra teny amin'ny fitoeram-piofanana teny Carillon zay nefa dia nondravana moa izy iny satria ilay nisy resaka fangalara-taona dia nanapa-kevitra ny mpitantana sy ny avy amin'ny fédération ny hoe afoanana aloha iny andiany voalohany iny. Izay toko marina tokoa zay mbola tiana satria eto zany dia mbola mipetraka ihany ndraiky olo ny ahay amin'ity faharoa ty hoe ahoana ny tena amaritana marina firy ny taonan'ilay ankizy satria ny olana tam'le voalohany raha fatadiavako azy dia efa voafidy le ankizy efa tafiditra tany amin'ny centre le ankizy zay vao no amarinina ny taonany ka amina fifidianana zao tsy fantatro hoe mialohan'le fifidianana ve efa misy fanamarinana taona aloha zay vao tokony rotsaka eo amin'le fifidianana satria raha efa lany le ankizy vao esorina indray zany ataoko hoe fandanimpotoana ihany ve zany sa inona ny tena dikan'izay satria ny ankizy aloha mahakizy azy rehefa trony izy tongava manao baolina dia tonga izy ary izy maika manko hiditra ao anatin'le izy ka tsy mety amin'ny taonany ara le izy dia tonga ihany izy aloha ka mino ako fa tafitany amin'ireo mpikarakara angamba zay hoe mitaona ve ny tokony hojerena aloha sa ny fifatenana ny tokony alefa aloha. Ya zay ny mikasika an'iny hitantsika eo ihany koa ny toyany baolina lavalava ihany koa anisaky ny anisan'ny mafana amin'izao fotoana izao ity tontolo ity satria dia misy ireo mpitantana club spanazatra no mampiaka-peo no amin'ny voalazan'izy ireo fa dia fitotonganany ity taranja ity tao anatin'ny taona vita izao. Tao aorian'ny faharesena tamin'ny kanina farany teo zany eo ihany koa ny fijanonan'ny top 14 amin'izao fotoana izao dia nampiaka-peo ireo mpitantana club sy mpity taranja bola lavalava fa tsy mandeha any amin'izay tokony izy intsony ny fitantanan'ny fédération ity taranja ity amin'izao fotoana izao maly sabotsy ary dia nisy ny fivirina zay nataon'izy ireo tetsy amin'ny Mongote andrefana Ambojanary. Nampiaka-peo ireo mpitantana ny club ary ny mpanazatra ny taranja baolina lavalava fa tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony ny taranja rugby eto Madagasikara ary mitongana ny letan'ny rugby malagasy porofon'izany hoy izy ireo reny vokatra tamin'ny kanina farany teo reny. Manao izay tany mikibony ny filohan'ny fédération Marcel Rakotomalala sy ny mpanazatra national Bertin Zout hoy izy ireo fehan'ny fitantanan'olombitsy no misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ho an'ny taranja baolina lavalava. Fa le olona mahatsafatena teto amin'ny Analamanga fitantana rugby atany amin'ny section taminay mandrainy tonga teto nahita hoe efa tadiditongana le rugby dia mifamory anao sy anatsarana le rugby tamin'izao satria tamin'ny kanina hitantsika efa tady efa hitsitongana le izy. Inona zany ny tena hoe ho asan'le inona ny toyan'le fikambanana zany inona le tena ho atao inona le fotoatin'le tsy mandeha ozy nareo dia inona le fotoatin'le izy ara-drafitra zany ohatra le mirafitra any ambony atao daholo rafitra ara-pitantanana ara-boly sy ara-teknika ara-pitantanana olona anankiray foana no mitantana le tontolon'ny rugby olona anankiray koa monopolise amina olona anankiroa le fitantanana rugby eto Madagasikara nefa le fitantanana raisika fotsiny jeretsika sao fitantanana ny terrain maki izy mitantana azy ivanazy ko fahefana ve izy dia akatsika vahaolana zay eo ny teknika olona anankiray sady entraîneur manao ny ana rehetra ao tsy solokafa ve fahatelo miara-boly tsy mazava mihitsy na ny subvention na vola miditra eto fa déficitaire zay foana no azo amin'izay zavatra atao ka fandaminana an'ireo rehetra ireo dia ndray iny zay anarina an'izay tsy hoe anongana fa anarina kosa ary anala tsy zavatra tsy voafidy nefa mibahana amin'ny tontolon'ny rugby zay. Zany hoe mbola tsy mitaky ny fandravahana ny fédération ve zany nareo? Tsy mitaky fandravahana mihitsy zay satria président fédération eo fa ireo le technicianina kosa zao dia zao dia tianay raha janona
satria manimba le top 14 sy ny tontolon-drivobe. Rehefa tsy voava ao anatin'ny fotoana fohy ny olana ka tsy azo ifampiresahana ny federasiona dia tsy anakilembenana intsony izahay hoy ireo mpitantana kluba. Anatin'ny fotoana fohy dia club, section, ligue, misaotenan'ny ministra fa dia tsy anaky izahay mbola hijoroany mpitantana ao fédération raha toa ka tsy voavaingana ireo olana fantarina andro izay indrindra ny tsy fandriana ny fitantanana baolina lavalava anatin'ny eto Madagasikara. Nasain'ireo mpitia sy mpitantana nitaranja baolina lavalava izay nivory tetsy Mongote Andrifanambojanahary ny asabotsy maraina teo moa ny solitenina ny ministeran'ny fanatanjahantena izay nieno ny fanazavahan'izy ireo. Tantara mitoy araka izany ity zavorovoro eo anivon'ny nitaranja baolina lavalava ity.